Mandringa ny asa tanterahan'ny FFKM araka ny fijeriny solombavambahoaka teo aloha vao fito tao Mananjary. Misy ho izy ny sintaka ary nisy ihany koa ny natao Akilabao. Everin'ity mpanao politika ity fa ilaina ny sy ny fampiresahana melohan'ny fanentanana ny faritra. Misy olona natao Akilabao zany zao dingana magnaraka amin'ny fanentanana any amin'ny faritra mikasika ny fampifanam-pirenena. Ny antony dia veriko hoe misy karazan'olona maromaro zay manany enti-manao sy ny traikefa amin'izany fampifanam-pirenena zany nefa sy dia milana hevitra firy. Eo amin'izay zany no ilazana hoe tsara ny fanatao fa atahorana sao dia mandringa le izy. Ka everina hoe mbola fotoana ny angamban'izao na ho an'ny miankilany zay milaza fa misitaka aloha zany na ho ny andaniny zay milaza fa manohy dia tokony mbola isy adi-hevitra be dia be eo zany ary mafonja mitombina mba hirosona marina amin'ny tena fampihavana-pirenena marina. Nametraka iaigny amin'ny amombiazan'ny dingana fampihavana-pirenena tanterahan'ny FFKM ihany koa Andriamatoa Mekitobo Omar El Kami. Tokony napetraka amin'ny toerana mahafinam-pirenena azy izy. Fa ny olana zany dia lasa ao anatin'le ampihavanana no nametrahana an'le président de la République. Fa tokony ho force exécutoire zany ny toerana misy azy nefa dia natao ary amin'ny hoe miaraka amin'izy dimy efatra amin'ny rahalahy zany amin'ny dima zany dia raha évaluevantsika amin'izay zany izy hoe par rapport amin'izy efatra moa zany ny amiral Didier Ratsiraka, ny professeur Zafelbert, ny président Ravalomanana, ny président Razoel, inona ny andraikitra ny président de la République satria ny fampihavana-pirenena amin'izao endrika an'izao raha sy zany diso dia ny hoe ny amahana ny zavatra nisy taloha fa sy mbola nresaka isika ny hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana izao kanefa nampitoviana torosy amin'izy dimy rahalahy reto zany efatra amin'ny rahalahy reto zany ny président de la République amperinasa fa sy napetraka hoe ou force exécutoire izy au sommet de la pyramide zay zany amiko dia dès le départ dia fitako misy zavatra sy logika zany eo zany. Ny fahadimy, fahaenina ary fahafitony volana martsa ho avy izao no voafaritra hanomboka ny fanentanana momba ny fampihavana-pirenena eny amin'ny faritra ny solotenan'ny filoham-panjakana miaraka amin'ny FFKM izay hanentana momba n'izay fampihavana-pirenena izay.